Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny tsara azo avy amin'ny zana-bolana mitoy-hatrany ny orana any amin'ny tapany avaratra andrefa ny Madagasikara sy ny tapany avaratra atsinanany Anosy na zany efa manomboka ahitana fienana izay rotsakorany izay tamin'ity an'ity ary tombanana miamaina tsikelikely ny andro zany manomboka ho an'ny rapitso any amin'ny tapany avaratra andrefa ny Madagasikara saika hita manerana Anosy ihany koa izay toetrandro maina izay amin'ny ankapobeny fa mbola manakery amin'ity an'ity ny fampitandremana noho ny abetsana rotsakorana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra Diana, ny faritra Sofia, ny faritra Zava, ny tapany avaratra amin'ny faritra Analanjirofo, ny any amin'ny faritra Betsiboka sy Bongolava ary Tasy torak'izay ny distrikana Ankazobe sy ny any amin'ny distrikany Ambohidratrimo mety manodidina ny 40 ka hatramin'ny 20 milimetatra ny rotsakorana vinavinaina mirotsaka amin'ity an'ity zany hoe ho azo ao anatin'ny 7 ora izay ho an'ny faritra Analamanga kosa dia mbola manakery hatrany koa ny fampitandremana miloko maitso ho amin'ity an'ity ihany koa ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro ireo amin'ny ankapobeny aloha zany mahakasika an'izay fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay raha ho an'ny faritra Analamanga sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia mety manodidina ny 30 ka hatramin'ny 40 milimetatra any ho any ny rotsakorana andrasana amin'ity an'ity ho ana distrika sasasasany amin'ireo faritra ireo moa zany no voakasika an'izay ny toetry ny andro sy ny rapisy kosa vao maraina dia anorana vao maraina aloha zany ny andro any amin'ny faritra Bongolava mandraondraona kosa ho an'ny faritra Tasy izay mety hisy tandrivindraona vao maraina be fa misava ihany zay rehefa atoandro ho an'ny faritra Sava sy Analanjirofo ary ny morotsiraky ny faritra Diana, Sofia sy ny faritra Iboeny dia mety mbola ahitana rotsakorana fa efa hiena tsikelikely izay rotsakorana izay ny ambiny dia ny masoandro no ibatoera sy tolakandro mitoy hatrany ny orana any amin'ny faritra Bongolava, Vakinankaratra ary ny faritra Moromania ny atan'ny faritra Menabe sy Melaky mety ahitana an'izay ihany koa ny faritra Tasy amin'ny Takariva ho an'ny faritra Sava sy Diana dia mbola manorana ihany koa ny andro ho an'ny rapisy tolakandro izay voakasika ihany koa ny ilany atsinanana ny faritra Sofia ny ambony kosa dia mandraona mitsitokotoko ny maripana voavinavina ho an'izay rapitso izay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 any havoakany 7 ka hatramin'ny 13 kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ary ny any amin'ny ilany andrefana 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius aloha zany ny maripana voavinavina koatrany any amin'ny distrikany Nosbe na ny any amin'ny faritra Sofia iny izay manodidina ny 30 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana raha ho an'ny rapitso izay hatrany ny andro nisy botsy kosa indray mbola itony orana any amin'ny faritra Moromania mitatra kely any amin'ny ilany andrefana amin'ny faritra Matsihatra ambony izay tandrivindraona izay ho an'ny rapitso tolakandro mandraondraona kosa ny andro any faritra Analamanga, Vakinankaratra, Tasy ary ny any amin'ny faritra Analanjirofo, Sava sy ny faritra Atsinanana ny ambony kosa dia mandraona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ny vinavina mahakasika ny maripana amin'izay andro ny sabotsy izay 14 ka hatramin'ny 17 any havoakany ary 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius any amin'ny ilany atsinanany Nosy tsy misy fivana firy izay ho an'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara mikisaka kely any amin'ny faritra Iboeny ny mafana indrindra tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina any amin'ny faritra Iboeny izay amaranantsika ny fandaharana amin'ity an'ity ny andro ny alahady mbola toy ny orana any amin'ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana mety mahazo an'izay ihany koa ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanana amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny Takariva no ahitana izay tandrivindraona mahalana izay ny ambony kosa dia tombanana omaina ny andro raha ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay misy fiakarana kely ho an'ny faritra Matsihatra ambony fa tsy dia mihetsika firy izay ho an'ny faritra Analamanga sy ny any Vakinankaratra ho an'ny morotsiraka atsinanana raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 ary tombanana 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny any amin'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara iny izay ny meteo tamin'ity an'ity ary raha fitsiray fotoana manaraka veloma tompoko.